Manatra ny arabandray Tokolas Tokovavy faltafahoana aminao amin'ity takariva ity tahaka ny mahazatra dia asainy ampanajana ianao naraka hatramin'ny farany ny fampalalamba avao amin'ity takariva ity ny sehatra politika ny fanehoan-kevitra samihafa mbola mitohy tao aorian'ny fivoahany ireny fehi-kevitra tao anatin'ny fiaonam-be ho an'ny fampihavanam-pirenena ny tanterahana teny amin'ny CCI Ivato farany teo ireny ny fiomankomanana ao anatin'ny fifidianana ihany koa dia nazahoana akony indrindra ny mahakasika ny sy ny fanovana tao anatin'ny bilta tokana izay ifidianany vahoaka malagasy ny faran'ny volana Jolay ho avy zao ny sehatra ny tsy fandriampahalemana ny ezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny asa izay tanterahany dia misy ihany koa ny akombavao azo hitana amintsika amin'ity andro androany ity sehatra politika aloha anisan'ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'ny fiaonam-be nasionaly ho an'ny fampihavanam-pirenena ny fandravana ny androm-panjakana ao anatin'ny anteny miram-pirenena na ihany koa zany ny fametrahana ny antsotsika hoe assemblée constituante mahakasika azy io nitondra ny fomba fijery ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana araka izao hitaterany vola Ravoavy sy Tsirako Garçon azy izy. Tsy marisika amin'ny fandravana ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha-pirenena teo aloha no sady mpanorona ny atoko tim izay manana toerana raika amin'ny 20 eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Mora amin'ny mandrava fa sarotra amin'ny manarina hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana raha naneho hevitra mikasika ny sosikevitra fandravana ny anteny miram-pirenena amin'ny teny any Androany teny Tanjombato. Tsy mieritreritra zany andrava zany izy ny fahitako azy satria raha vao mandravarava ny reniny mandrava moramora fa manangana sarotra aiza ny volentina navonio za aloha tsy dia tena mampirisika loatra ilay andravanana io marina fa manana olona zay eo amin'ny assemblée fa tsy amin'izao fotoana izao ngamba. Momba ny fampihavanam-pirenena dia milanja Andriamatoa Marc Ravalomanana fa dingana tsy maintsy tanterahana io taorian'ny krizy. Naiza toerana eto ambonin'ny tany rehefa misy krizy any tsy maintsy misy foana ny réconciliation fa le fomba anaovana réconciliation na le fampihavanana samy manana ny endriny ka tokony anaiky alotsika na dia tena mbola tsy mahafa-po aho niaina tany Afrika Atsimo nandritra ny eny-taona ary tany ny tena nisy ady lava be isan'ny président Mandela mahafantatra ny tantarany tany raha tena maitsy sy mifoto mihitsy ary ny any zany hoe ny ady zany tena ady tsy mba kitsitsitsona ety amintsika ka io mandeha miandala ny fampihavanana tsy tonga dia vita io fa mandeha miandala. Anisan'ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filoha-pirenena nandritra ny fihaonana nasionaly ho amin'ny fampihavanam-pirenena ny fanomezana fahalalahana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana raha tokana raha maso hatrano tamin'ny trano finena ny tenany teo aloha. Ny alarobia lasa teo no nivoaka ny didim-panjakana mifanandrify amin'izay ary nanamafy ny tenany fa malalaka tanteraka amin'izao fotoana izao amin'ny fanehoan-kevitra politika. Ny stabilité tena ilaitsika ninona tenen'ny olona stabilité tena zava-dehibe loatra amin'ny firenena anankiray holozan'ny firenena hafa ny antsika ary lasa ohatra ratsy ety Afrika raha ohatra ka tsy miezaka tsika aloaloha ampitombotsika ny arikarenan'i Madagasikara. Mikasika ny fifidianana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra dia nilaza Andriamatoa Marc Ravalomanana fa hamoaka ny anaran'ny kandida hitondra ny lokon'ny tim tsy ho ela.